Faly narabantsika rehetra ny ambassadeur Yehoshua Elia manome voninahitra manokana ny Tata Maria Ava ary manome voninahitra ihany koa any Yehoshua. Tonga rehetrika eo amin'ny fampianarana vaovao. Ny androantsika dia mitondra ny laharana voalohany ny amin'izao andihana fampianarana izay ho aroso indray orinesa izao tontolo izao. Mirary soatsika etra samy hotahina ho soasady eo am-pandrenesana izao fampianarana izao, ary dia miantso antsika rehetra andao hiaraka anaraka ny teny, anaraka ny fampianarana. Ny lohateny moa dia hoe Iavano ny tena anaran'ilay Andriamanitra Abrahama, ary ny ankoatran'izay zany dia tsy izy dikan'izay, izay no porofontsika eto indray. Dia matoa koa fa samy falidontsika ato an-tokantrano ato hiaraka sy hiaina hijery ny fampianarana ny mamarina ny anarany hoe Dada Iava, Iava. Voalohany aloha zany Andriamanitra Abrahama zany, zany Andriamanitra Abrahama zany dia Hebreo, ary izy no niteraka any Ismaël sy Isaka, ary avy eo nefany Andriamanitra io na Elohe eo amin'ny Israelianina, izay ny dikany Andriamanitra zany Elohe amin'ny Israelianina, dia nanao fanambarana fa any amin'ny taranaka makany amin'ny Isaka no ahafantarana anazy, any izy no mandeha. Ka mbola tsy hiditra eo aloha tsika, fa aleotsika aloha hijery an'ilay hoe iza ilay anarany, dia izay tsika vao hijery hoe iza daholo no mahalala anazy taorianan'izay izy nafantatra azy izay. Dia hitantsika fa ny farana tany amin'ny Moshe io fahalalana anazy io. Moshe na hoe Moizy ozy ny sasany, na hoe Moses ozy ny sasany, na hoe Mosa ozy ny silamo, dia hiaraka ho jerevantsika daholo ary ny teny nambaran'io Abrahama io sy Moshe mikasika amin'ny anarany. Mialoha izany aloha zany dia hijery datitsika hoe tany amin'ny taona firy no nisy zany Abrahama zany aloha, ary tany amin'ny taona firy no nisy zany Moshe zany aloha, satria nanonona anarana tokoa ry zareo mianaka ireo. Satria azo lazaina hoe zafikely lavitra be mihitsy zany Moshe zany, zany hoe mety taranaka any amin'ny fahadimy any ho any angambany io Moshe io. Raha ataontsika hoe maka taona hoe eo amin'ny 100 taona eo zany sala taona tamin'izany dia maty, dia any amin'ny taranaka fahadimy misy an'izany ary Moshe zany taorian'ny Abrahama. Ka ho jerevantsika aloha zany, ndaontsika naraka kely tantara hoe tamin'ny taona firy nisian'izany i Abrahama sy Moshe zany, satria izy no niaraka tamin'io Andriamanitra io voalohany ary nanonona ny anaran'io Andriamanitra io mihitsy zareo. Dia aloha jerevantsika hoe tany amin'ny taona firy nisy azy, ary ao anatin'ny boky inona no misy amin'izareo. Dia ho jerevantsika hoe ny boky misy azy aloha mazava azy fa boky ny Israelianina zay, ary io dia efa tany amin'ny taona moins 2000 tany ho any, raha ny exactitude dia eo amin'ny hoe eo moins 1800 eo angambany izy io. Andao aloha jerevantsika kely araka ny manampahaizana moa fa samy mahafantatra ny tantara araka ny sary misy hoe tamin'ny taona firy ny existe zany ataontsika Abrahama zany. Hoe jerevantsika kely somary jery kely tsika aloha hoe azo kely tsy maintsy mbola jerentsika ataontsika miadana mihitsy.
dia manaraka antsika tokony miadana be mihitsy ny fandehany tantara dia rehefa misokatra le soratra ka mialohan'izay aloha zany dia efa tantara amintsika hoe i Abrahama io no niona tamin'io Andriamanitra io voalohany. Efa meko moa ny daty araka anteneko nareo hoe tany amin'ny taona moins 1800 tany nisy anazy io. Zay ho jerevako kely vetivety keo. Fa aloha arahantsika maso kely izay sary izay hoe tany hoany nisy an'izay tany amin'ny taona moins 2000 ary Mose kosa dia tany hoany amin'ny taona moins 1500 manodidina tany zany. Zany hoe fa ela moa ny tantara fa hoe mavoaka antsika teo any hoe tany amin'ny taona firy no tena nisy anazy io. Ary io Abrahama io no nanonona n'io Andriamanitra io voalohany. Ka izy moa zany amin'ny maha-Hebreo anazy, amin'ny maha-Jiosy anazy, amin'ny maha-Israeliana anazy satria izy no niteraka an'ireto Israeliana reto dia ao amin'ireo Israeliana reo zany ho hitantsika ny boky. Zay zany izy andaraka kely an'ilay tantara antsika dia tsy maintsy alevantsika araka ny tokony izy dia hitanareo tsara hoe tena voaporofo mihitsy fa zany Abrahama zany dia tany aloha be tany, dia Mose koa tany aloha be tany, ary izy mianakareo niara-niantsona io Andriamanitra io dia hojerevantsika izy ilay nantsony. Dia ho hitanareo tsara fa ilay nantsony izy mianakireo dia ilay hoe Yahva. Ary tao amin'ny andro Mose moa dia tena lasa hoe Yahva. Zay. Zany hoe tena mipetraka tsara mihitsy zany ilay anarana hoe io Yahva io no raha io Andriamanitra Abrahama io. Io ilay tsy tia fahotana ary tsy tia mpanao ratsy. Izay ilay voalazany amin'ny Isia 7:5-12 Isia 7:5-12 hoe indro ny tanany avatsy fa mavonjy ary ny sofiny tsy ladalovana fa mary. Isia moa zany dia manana n'Andriamanitra ny Andriamanitra Abrahama ihany ny Andriamanitra Isia satria mpaminany Israelianina daholo reo. Zany hoe tia resantsika zany dia zareo Israelianina satria Abrahama dia razamben'ny Israelianina ary reo Israelianina reo no tena niaraka taminy. Jerevantsika tolo izy zay no mahatonga ny hoe ao amin'ny bokin'ny Israelianina no hitanao tantaran'io Abrahama io fa tsy any amin'ny boky hafa mihitsy fa ao amin'ny bokin'ny Israelianina. Samy maniry tia hita daholo sy tia hainy daholo tsika rehetra zao dia aloha jerevantsika hoe iza ny tena anaran'io Andriamanitra Abrahama io dia ho porofontsika mihitsy ny izy hoe tena io Yahva io mihitsy ny ve. Izay no porofontsika aloha zany amin'ny androany. Dia tsy misy mahafantatra an'io Andriamanitra io fa tsy Abrahama dia Mose. I Mose moa zany natsoina hoe Moïse na hoe Moses ozy ny sasany na hoe Mosa ozy ny Silamo. Dia izy ihany koa nanonona izay anarana zay hoe Yahva zay. Jerevantsika daholo zany zay. Ka nidirantsika eo Mose dia tsy maintsy hijery ny taranak'i Abrahama tsika hoe nakaiza ny tenin'io Andriamanitra Abrahama io. Niala avy amin'ny Abrahama izy dia nakaiza dia hitanao fa niala avy amin'ny Abrahama izy dia nakao amin'ny Isaka araka ny teneniny. Ary ny mahafantatra an'izany tantara ny teneniny zany dia mbola zareo Israelianina ihany satria i Mose daholo no nanoratra n'io tantara rehetrarehetra nataon'i Abrahama io. Mose zafikeliny zany dia izy nanoratra anazy zany dia tonga teo amin'izay fahafantarana ny anarana zay hoe Yahva. Dia manome ny fanaporofona amin'izay moa zany tsika eto fa dia jerevantsika kely eo amin'ny raha manana larosy ianao. Zany hoe larosy zany karazana encyclopédie anankiray izay misy miten'ireo mpikaroka eny na tsy mikaroka raha moa dia efa mahafantatra hoe zany Abrahama zany dia efa tany amin'ny taona ela be zany tena izy. Ka io Abrahama io zany voalaza ato zany misy ohatra hoe Abrahama zao ty ambony indrindra ty dia ato misy ohatra hoe encyclopédie Abrahama zany misy ohatra io zany. Zany hoe momba ny Abrahama zany resantsika ity. Donc cet article fait partie du dossier consacré au judaïsme. Zany hoe zareo Jiosy zany tena manana an'ity tantara ty satria Andriamanitra Jiosy ndesana dia Abrahama Jiosy razamben'ireo Jiosy reo izy io. Dia jerevantsika hoe tany amin'ny taona firy zany nisy zany Abrahama zany tena jerevantsika hoe tany amin'ny taona firy tany hoany izy io. Dia ny voalaza ato zany hoe patriarche des Hébreux
dans l'année moins avant l'an 0 zany izy tia, 19e siècle avant l'an 0. Cela veut dire zany hoe tany amin'ny manodidina ny moins 1900 moins 1800 tany hoany zany ny année nisy an'izany Abrahama zany zay raha zambeny jiosy na ny israelianina tany amin'ny taona moins 1900 tany hoany. Misy moa manome précision mihitsy ny sasany am'ireo ohatra ny hitantsika amin'izany ohatra ny sasany zao ato amin'ity zareo mpanoro ity hoe tany amin'ny taona moins 1812 tany hoany. Ary ohatra ny hoe jerevantsika zao ty sary ray ity dans le calendrier hébraïque, la tradition juive s'appuie sur le Midrash Seder Olam Rabbah qui fixe la naissance du patriarche en l'année 1948 après la création, soit 1802 avant l'ère chrétienne. Zany hoe talohan'ny l'an 0 zany dia tany amin'ny taona moins 1812 talohan'ny l'an 0. Zany sary anankiray hitantsika ohatra mba lamina kely le sary keto Valérie fa hotana be mihitsy le sary ato tena olana be mihitsy le zany. Zay sary jerevako reto moa zany lesako zany fa tsy ny sary eny amin'ny tokantranonareo any de mba mijery sary koa za eto. De eo zany ny filazana zany tao anatin'le encyclopédie Larousse teo de samy laza fa tany amin'ny taona moins 1900 tany hoany daholo zany na nisinzany Abrahama zany tany zany. Zany hoe tsy misy talohany de inona zany ny fiantsoana io Andriamanitra io Abrahama io ny Andriamanitra ny anarany ao amin'ny boky ny Jiosy satria ny Jiosy no manana an'io boky io zay le hoe Sefer Torah des Juifs. Ka ny Sefer Torah zany de ny boky ny soratany dadabe Moshe ary ao anatin'izay boky zay no misy ny tantaran'ny Abrahama satria izy no tany amin'ny taona moins 2000 tany hoany zany moins 2000 moins 1900 eo zany de aleo zany ny tantarana zany no jerevantsika any amin'ny boky ny Sefer Torah ny Jiosy satria izy ny tranainy indrindra ary tsy misy manana boky afa-tsy zareo Jiosy zany boky tranainy zay le Sefer Torah. Ny boky rehetra zao taty oriana daholo raha raitsika zao ny boky ny Silamo de tatika hatramin'ny taona plus 600 taty vao nisy ny boky ny Silamo. Zany hoe taty oriana elabe zany mbola taty oriana nateran'ilay mpaminany farany israelianina satria ny mpaminany farany israelianina dia ny prophète Yahoshua no anarany. Le dernier prophète des Israéliens s'appelle Yahoshua. Any hoe ny mpaminany farany israelianina de Yahoshua. Ary io le hoe tany amin'ny l'an 0 moa nametrahan'ny olona anazy io lay novain'ny olona hoe Jesosy Kristy na hoe Jésus Christ zay c'est un faux Dieu. Ce n'est pas un Dieu grec, ce n'est pas un Dieu des Israéliens, tsy andriamanitry ny Israeliana io fa andriamanitry ny Grika miforoporonin'ny olona fa tsy andriamanitry ny Israely zany io. Zay le zay ka taorinan'ny l'an 0 zany vo ny Islamo no nanoratra ny bokiny ka noho izany zany taraiky be le izy tsy maintsy ny zavatra original tany aloha no jerevantsika ny marina zay tany amin'ny taona moins 2000 hitantsika tao anatin'ny rehetra zay nahokaronao io de amita foana hoe manodidina tany amin'ny taona moins 2000 moins 1900 teo foana na moins 1800 farafa zay manome daty aloha fa ny tenenina zany de hoe izy no tena tranainy indrindra. Aza atao tsara mikaroka an'izany ndraiky ariko azy ianao fa eto moa zany de efa misy manome hoe tany amin'ny taona moins 1812 tany hoany hoe na de le tena hoe mba ngeny tena nikaroka zany ka azo atao ny karoka an'io fa tsika tsy de karoka ny dietrety fa hoe io ny tranainy indrindra ny malala an'Andriamanitra zany atsisy afaka amaly an'izany tsika. Ary ny manana ny boky tranainy indrindra ny tantaran'izany de mbola dadabe Moshe koa na i Moïse na Mosa. I Abrahama moa zany io ny azo lazainy hoe dadabe mifandimby de nisy andry Moshe taty oriana Moshe moa na hoe Moïse na hoe Moses ozy ny anglisy misy koa ny hoe Mosa ozy ny Silamo dia izy indray de tany amin'ny taona
moins 1500 tany ho any Mose zany rika tsika jeren'izay date de naissance Mose zay atsika approximative andray izy aloha de jerevantsika tandray aloha no izy moa ny atao anatin'ny baiboly ato ny anarany de tsy misy ataontsika zay fa le anarany hoe Mose anarana Jiosy zay eto ndray tsika zao mahita hoe vonoka mihitsy tsy de zao mihitsy ny teny ato hoe par conséquent Moïse qui selon la Torah io le voanesantsika teo Torah io a vécu 120 ans serait né en 1560 avant l'ère commune zay il serait mort en 1445 zany hoe ny fikaroan'ny pikariko an'leny ina moa le pikariko an'le ina moa zany le pikariko an'le date iny de nametraka hoe Moïse de tany amin'ny taona moins 1500 tany ho any no nampisy amin'ny Moïse zany hitantsika io izy io zany hoe mbola tsisy talohany koa izy santsika rehetrarehetra hoe na ny bokin'ny Silamo koa raha mbola tateorinana be mbola voavokako eo izy zany raha tsika mamaky dao de hitantsika mihitsy ny hoe marina ny teneniko tanareo fa tsy mamorona aminareo mihitsy ny i databe Moïse ndray zany de araka ny volateo tany amin'ny taona moins 1500 tany alohan'ny l'an 0 zany dikan'izay ny tena misy iny atsika jery toerakafa ndray aloha mbola tsy hidirantsika ty aloha fa jery toerakafa atsika aloha aty ato tsy ny tantara ty anakaiky aty fa hijery anakaiky aty ty le nivovakitsika teo aloha jery hafa tsika mbola tsy mahitatsika aloha fa anareo ikariko kely ihany le hoe manome porofo anareo zany hoe tany amin'izany daty manodidina zany mihitsy ny daty naterahan'ny Mose zany ty zao misy anakaiky koa zay ty araka ny fikaroana nataony aloha afaka mikaroka daholo nareo na inareo koa raha mba afaka mikaroka koa de ny ty ndray zao ato na ny dididina tany amin'ny araka ny fijerevana moa zany tsy hitako nay mety teo izy ty portrait de Moïse non Moïse ben Amram de la tribu de Lévi zany hoe taranakan'ny Lévi izy zany naissance tany amin'ny taona moins 1280 tany ho any any hoe fanakaiky tany moins 1250 moa zany zany hoe Mose zany sy Abrahama de samy tany aloha be tany daholo tany moins 1900 ny databe eny de ny zanany ndray taty amin'ny taona moins 1500 normal zany satria taoriana zany de nisy le hoe fitondrana zanak'Israely ho andevy tany Egypta mandry teo amin'ny 700 taona teo ka raha ny 1900 anatsorana ny na 1700 teo zany na 1800 anatsorana ny 500 de manome ny 1200 eo zany raha tany 1800 na 1700 manodidina any anatsorana 500 elanelana le 700 na 500 taona manodidina akoatrany ererana fotoana ohatrany hoe ny date de naissance tena réel mety misy erreur kely misy marge de erreur kely fa le tranainy ny tena resantsika hoe lay tena hoe efa tranainy be de mazava fa reo ny ela indrindra ka tsisy manana daty marina anarana marina afa-tsy reo efa tranainy reo ary eo anatin'ny Torahany Jiosy mihitsy no misy an'izay zavatra zay ary ny bokyny Jiosy no atao hoe Sefer Torah reo ny boky tranainy indrindra zany hoe tsy misy manana boky tranainy indrindra mikasika an'io tantaran'ny Abrahama io afa-tsy ny bokyny soratan'ny Abrahama sy ny bokyny soratan'ny Mose zava ny anjareo moa zany rovantsofina de fa Mose ny tena nanoratra ny rehetra amin'izay no hitantsika amin'izay fa reo ny tranainy indrindra raha ijeandrayntsika ny bokyny Silamo zany na musulmane hitantsika fa taty amin'ny taona plus 600 voanisy zay boky zay zany hoe efa taty oriny ela be zany no zany zany tsika zany tsy maintsy mijery ny famarinana tsika satria famonjena ny famonjena de hoe
mamonjy olona atsika, aiza ny fomba hamonjena olona dia miteny marina dikan'izay. Tsika jery sady tsy mamorona mihitsy nefa boky foana no resatsika hoe aloha rahatsika kely a. Eto zany amoaka ny hoe tamin'ny taona findray nivoan'ny bokin'ny Silamo dia nijerevantsika eto zany etrany dia avoakantsika ery zany ny filazana indray aty tsisy afaka hiteny tsy marina kosa ny teny satria ny boky ara dia milaza an'izany ny sary rehetra koa ny teny izay. Il est composé des révélations faites par Dieu au prophète Mahomet par l'intermédiaire de l'archange Gabriel entre plus 612 et 632. Il est l'acte constitutif de l'islam et sa référence absolue. Voilà. Zany eto zany tsika dia mahita mihitsy ny hoe ny bokin'ny Silamo kosa zany izay noentin'ny prophète Mahomet ozy ny ao amin'ny fivavahana Silamo dia manodidina tany amin'ny entre 612 et 632 tany ho any. Zany ny taona nanamboarana anazy zay. Satria za teny hoe année de création du Coran zany nataoko titreria dia afaka manoratra an'izay daholo nareo dia io ny dady avoaka an'izany zay. Dia tindray misy mbola fanazavana anankiray quand est sorti le Coran, les plus anciennes versions complètes du Coran dateraient du 9e siècle, 9e siècle. Des fragments très rares pourraient remonter à la fin du 7e siècle ou du début du 8e siècle. Zany hoe tokoa zany dia misy milaza indray hoe somary tatika hatramin'ny taona moins 600 taty ho any daholo zany izy, zay ny tena tintenina zany zay. Ary izy nanoratra ny Coran voalaza ato mihitsiny mazava teo fa anatin'ny bokinareo any daholo zany dia ny voalohany dia tary moa zany dia ilay mpitarika anazy efa akitsika tanareo tany dia tony anisan'ny mpanoratra tony dia ny kalifa Abu Bakr tany amin'ny taona 1632-1634. Reto zany efa ilay mpanoratra taty aoriana fa ny créateur an'ilay izy dia efa hitantsika tanareo tarikatra hoe ny prophète Mahomet no nanoratra an'izany Coran zany, bokin'ny Coran zany tamin'ny alalan'ny fanambarana zany mazava ho azy Gabriel archange, anjely Gabriel zany raha mizay zay. Dia tany amin'ny taona 1612 sy misy 1632 tany ho any zany. Dia mazava ho azy zany fa raha izay sary nresantsika teo zay dia ny manana ny tranainy indrindra ny amin'ny teresaka Andriamanitra Abrahama ity, satria moa tsy ny Silamo koa miteny hoe Andriamanitra Abrahama, ny azy moa teny hoe Ibrahima ny anaran'ny zareo indray, fa Elia miteny hoe Abrahama satria ilay izy tany amin'ny bokin'ny Jiosy no ahitana anazy voalohany dia ny Jiosy nanona hoe Abrahama dia zany hoe ilay Andriamanitra Abrahama zany dia tena i Abrahama mihitsy, zay no anaran'izay. Ary satria moa samy miaraka milaza fa samy miteraka ny Ismaël sy Moïse ireo na i Mose izy Isaka samy miaraka niteraka ireo dia mitovy ihany zany ilay izy ny dikan'izay sary io satria i Abrahama dia niteraka ny Isaka sy Ismaël tokoa. Dia izay mitokitsika hoe miverintsika ny amin'ilay anarana original dia ilay nitenen'ny Mose ary tenen'ny Abrahama dia ny Andriamanitra Abrahama sy Mose zany iza eto jerevantsika amin'izay re any amin'ny Sefer Torah. Ino atao hoe Sefer Torah? Ny bokin'ny Sefer Torah dia ny boky tranainy indrindra ny soratan'i Mose, zay ny atao hoe Sefer Torah, boky nosoratan'i Mose io. Ary boky nosoratan'i Mose io ao anatin'io ny tantaran'i Abrahama, ary anatin'io ny tantaran'i Mose niarahany tamin'ny Andriamanitra sy ny niarahany tamin'ny reto Israelianina reto. Ka raha vao mino Mose ianao zany dia mino ny Abrahama
dia tsy maintsy jerevantsika ny tantara original araka ny bokyny jiosy ny Sefer Torah satria io ny écriture tany amin'ny taona moins 1200 moins 1300 tany hoany ohatra zay koa ny Abrahama tany amin'ny taona moins 1800 1700 mandididi tany daholo arakaraka ny daty moa tsy dia tsika tsy miady hevitra hoe firy ny exactitude ny daty fa ny jerevantsika iza ny trandray indrindra fa aka mahatrany aina zay dia mety efa tsy haintsony tena original hoe tamin'ny taona firy mariny ity fa ny jerevantsika dia hoe iza ny tena le livre le plus ancien ary iza ny tena hatrany indrindra fa any no hitantsika ny fahamarinana dia mazava zany fa arak'izay nomeko antsika teo dia misy référé amin'izay zany amin'ny bokyny jiosy ny Sefer Torah ny jiosy atsika re jerikely ny eto hoe Sefer Torah raha misy ato zany hoe manometsika alina foana zany hoe zao ny fomba fijerin'ny fahamarinana dia afaka midinenao koa re afaka mijery ty ny Wikipédia ny Sefer Torah ty efa tsika ampidirina le Sefer Torah en hébreu livre de Torah ou plus exactement rouleau de Torah en pluriel Sifrei Torah est une copie manuscrite de la Torah ou Pentateuch, le livre le plus saint et révéré du judaïsme. Io zany izy dia milaza mihitsiny hoe ny Sefer Torah dia ny bokyny jiosy ilay tena tany aloha tranainy indrindra zany zay ny tena tenena amin'izay sary zay zany araka ny voalaza ato zany dia ao anatin'eo zany moa ny teny nambaran'ny Moshe livre de Moshe ny atao hoe Pentateuch zany production d'un Sefer Torah eo ambany indray selon la loi juive un Sefer Torah ou Sifrei Torah est une copie du texte hébreu des 5 livres de Moïse, c'est le Pentateuch zany zay ka eto zany lay eto hoe Sefer Torah zany dia lay boky 5 sorata amin'ny Moshe zay le hoe Pentateuch zany mazavazany amin'izay hoantsika rehetra zany hoe ny Sefer Torah zany misy ny original ny boky ny sorata amin'ny Moshe le tany amin'ny taona moins 1200 na moins 1300 tany alohan'ny l'an 0 io zany tany indrindra mazava ho azy zany fa raha ijery anarany Andriamanitra Abrahama zany tsika dia ijery ny anarany araka ny bokyny Sefer Torah ny jiosy io ary tsika manana to Elia manana andao jerevantsika tola hoe nanonona an'io anarany tokoa ve Abrahama dia anaran'io Andriamanitra io dia iza ny anarana nytonon'ny Abrahama satria zareo ny tranainy zany hoe zay tateoriana zany mazava ho azy fa tsy azo considérena ny antony raha mahita ny original ve ianao tsy eleo hoe mankany ny original automatique nge zany ka rehefa ho any amin'ny original tsika ny anarany Andriamanitra marina original dia aloha zay nytonoany Abrahama sy Moshe no jerevantsika iza ny tonono zareo araka ny Sefer Torah ny jiosy satria mazava be hoe livre en Torah dia ny sorata Moshe hitantsika io le Pentateuch zany io livre de Moshe io livre de Moïse ny atao hoe Pentateuch zany io misy an'io entre parenthèse mangamanga io livre de Moïse na Pentateuch zany hoe ny Pentateuch zany soratra Moïse zany hoe ny boky 5 Genesis Exodus Numérie Leviticus ary Deutéronomie zay moa zany livre soratany Moshe zany fa misy ny tantarany Abrahama kosany misy ny tenin'ny Abrahama teo amin'ny bokyny Genesis ndao tsika ry jery ny tenin'ny Abrahama raha ny antsoan'io Andriamanitra io izy dia iza le nantsoiny araka ny bokyny jiosy atria dia mahay an'izany daholo ny rehetrarehetra ne amareko fa zany tsy misy fanaratsiana n'iza mihitsy zany tandremo fa zany Elia zany dia mpamonjy olona ary mpanavitra olona
dia misintona ny olo hoe andao hitodika any amin'ilay tena Andriamanitra marina, mamonjy, manala ny fahotana ary tsy tia fahotana. Satria ny objectif an'io Andriamanitra Abraham io dia manala olona fahotana ary mametraka olona, rendre quelqu'un parfait, zany hoe atao izay atonga olona anankiray ho parfait. Ary tia Andriamanitra Abraham toy communauté izay anarana hoe Yahva ho jerevantsika, dia lasa parfait ny olona miaraka aminy. Ary tia olona miresaka aminareo ty ny parfait voalohany eto ambonin'ny tany Elia. Raha tsy zavy zahay hiantsonareo hoe ndao hiaraka amin'ny Andriamanitra Abraham izay tena maro io, fa izay miaraka aminy hoe tena lasa parfait rehefa avy eo ndao hiaraka aminazy zany. Zay ny anton'izao famonjena zao, satria io Andriamanitra io dia parfait. Raha tsy zavy izy miteny hoe za tsy hiaraka amin'ny mpanota, tsy mila olona non parfait izy zany, tsy mila olona tsy tanteraka izy zany, fa ny ilainy dia olona tsy manota intsony. Ary zao Elia mampianatra noho ny fampianarana zao dia mitarika sy mitonanao ho lasa ho tsy mpanota intsony, satria efa be dia be ny tsy mpanota eto ambony tany izay miaraka amin'ny Elia. Ary ianao anisan'ny antsoina, satria io Andriamanitra ny Abraham io lazaiko anao tsy tia mpanota zany io, tsy tia mpanota io. Zay no natonga ny mpaminany Esaia amin'ny teny hoe tsy mihain'ny mpanota zany io Andriamanitra io, ary tsy mihain'ny olona tsy tanteraka. Ho resantsika daoly moa zany fa aleo dia tsy kelikely aloha dia ho porofoko aminareo amin'izay olombela rehetrarehetra, fa mpanota daholo ny rehetrarehetra reo. Na misy miteny ariany hoe zay tsy mpanota dia mbola mpandainga koa ianao, fa mpanota daholo nareo. Fa ny ateo tsy mpanota dia miantso ny Andriamanitra Abraham hoe Yahva io. Dao jerevantsika raha ny tenin'ny Moshe mikasika ny dadabe Abrahama zany, vaketsika aloha amin'ny teny gasy, lasa ilay teny gasy teo aloha merina kely karoka an'izy teo. Somary jelikelytsika. Genesis zao 12:8 ataoko amin'ny teny gasy, dia avy eo vadiko amin'ny teny Hebreo. Genesis 12:8 zao ny vakitsika voalohany. Genesis 12:8. Ary nifindra ny ala teo izy hankany amin'ny tendrombohitra atsinanan'ny Betela, ka nanorina ny lainy teo anelanelan'ny Betela tao andrefany Siay tao atsinanany, dia nanorina na altara teo koa ho an'ny Yahva izy, ka niantso ny anarany Yahva. Tsy izy io fa i Abraham io resahany teo niantso ny anarany Yahva i Abrahama zany. Ray izay. Genesis 13:4. Genesis 13:4. Dia tao amin'ny tany izay nisy ilay altara nataony tamin'ny voalohany izy, ary dia niantso ny anarany Yahva teo Abrahama. Ny Abrahama zany dia niantso an'ilay Andriamanitra tanarany hoe Yahva. Dao tsika hijery an'io anarany io tokoa tsika amin'ny teny jiosy, satria ty zao ohatra ianao teny gasy ange fa sy teny Hebreo. Dao vakitsika ary ny teny jiosy zany, dia vakitsika ny teny Hebreo amin'ny bokiny Sefer Torah jiosy. Amaky an'ity zany tsika zao. Vakitsika le Genesis teo Genesis 13:4. 13:4 angamba izy teo. 13:4. Ty zao anakaiky fotsiny dia fahampy antsika zany ty zao. Eto tsika le hitan'ilay anarana hoe Yahva. Voilà. Eto zany ny teny Hebreo le rangitra koa dia hito le Yahva zao hito. Izy hoe aleo alaiko sary dia hitanareo. Alaiko sary le izy. Opiako sary kely dia avy teo dia transferiko aminareo amin'ny eto ihany, fa tsy mandeha lavitra koa fa eto ihany. Hitanareo amin'izay le izy. Ty zao ilay ino moa? Ilay Yahva zao ty. Io. Ilay matotsika menamena. Io. Ty zao ilay Yahva ty, io zao ilay anaran'ny Andriamanitra ny Abrahama io Yod Ea Evava Ehe. Io zany ilay anarana io.
Ataontsika maitsomaitso eto ambany eto, ohatrany tsy dia tsara. Da matsatsotsatso ilay soratra fa tsy maninona. Io zany ilay anarany Andriamanitra Abrahama dia hito ny famakinana azy eto zao. Aloha alefantsika amin'izay ty ampidirina. Aloha tafiditra dia vakitsika amin'izay dia iny fiantsonany ty anarany Hebreo ty, Iôda ty voalohany ty, i He ty faharoa ty, dia vava ty manarakaraka ty dia He. Dia ny fiantsonan'io Yahva. Zay ny fiantsonan'izy io, zay ny anaran'izy io zany rehefa vakiana. Hoe somary azavaiko amintsika kely amin'ny teny anankiray. Ohatsika aloha jery tsara ngamba leotsika mitsandy mijery ny tenin'ny dadabe Mose, satria i Mose no efa namaky an'io anaran'io voalohany dia aleo alaitsika avy hatrany ny fomba namakiny anazy zany. Tandy azakazaka makany amin'ny Mose satria i Abrahama ny antso an'io anarana io Yahva io dia dao jerevantsika koa ny an'i Mose zany. Iverenantsika ilay ato io. Io le Yahva teneniko anareo zany ty. Saingy ato moa zany le traduction le anarana misy miady hevitra be amin'ity anarana ty hoe ina marina ny tena famaky an'ity, satria lay Yahva eto zany aveko alaina sary kely le mandeha. Dia ho jerevantsika fomba famaky anazy dia izay mamaky an'le nanomboka anazy nefa ny afaka amin'ny fahotana. Zay ny zavatra misy zay. Dia ity Yahva ty ty Iôdy hevy ty ito famakina anazy ito zao, io famakina anazy. Dia ny famakinan'io ho ampianariko atsika rehefa avy eo Iôdy, Ia, e Ahasa, e Vea, e Ahasa. Toy ny ahoana ny fomba anaovanao zany, ka ity nge io vakiky io fa azavaiko andreo ny fanoratana anazy. Zany hoe ny jiosy mantsy mamaky teny avy any amin'ny droite makany amin'ny gauche, dia ny famakinan'io Yahva. Zay ho ampianariko anareo mihitsy avy eo aloha jerevantsika fotsiny le sary. Zany hoe ity zany rehefa tena vakina amin'izay ny fomba famakitsika normalina dia hoe Yahva. Dia ohatrany hoe ny hitako ato kosa ny ohatrany hoe W dia ato amin'ity anelanelana ity tsy misy. Ato zany io teneniko io, aiza ny ato ary ahoany ity fantena mipetraka daholo anankiroa eo ahoana ireo teny ireo, satria raha amin'io teny Yahva io dia tsy hita io zavatra io. Dia osiko mantsana hoe andao ho jerevantsika daholo ny dikany ary aloha ampidiritsika le mandeha zany iny dia tafiditra any iny aloha dia ndao atsika rijery ny dikan'ireny. Ndao tsika aloha hiverina makany amin'ny Mose indray. Dia izay tsika vao hiverina etotika makato amin'ity teny dadabe Abrahama ty ho any Mose tsika aloha. Dia rehefa hitantsika ny tenin'ny Mose dia voavakitsika amin'izay io. Ahoana ny famakina n'ilay narana Yahva teo zany ndao vakitsika indray ny bokin'ny Mose zany izany misy anazy indray ary ka hatramin'ny bokin'ny Exodus ny dikan'ilay Genesis aloha amin'ny teny Hebreo dia Bereshit ny anaran'ny Genesis amin'ny teny Hebreo. Dia ndao tsika ary hijery amin'izay ilay Genesis misy teo bokin'ny Mose ao amin'ny Exode. Bokin'ny Exode moa dia Shemot amin'ny teny Hebreo, io izy io Shemot amin'ny teny Hebreo. Dia ty Shemot ty zany amin'ny teny Hebreo Exodus amin'ny teny hafa firenena, amin'ny anglais Exode amin'ny teny frantsay. Dia vakitsika indray ny Exodus 15 fa ato i Mose no nanona ny anaran'ny Andriamanitra zany, Exodus 15:2. Dia hitantsika le forme le Iôda sy teo fa sady mampianatra anareo zany eto ny fomba famakina le teny Hebreo no mamantatra hoe iza marina ny tena anaran'ilay Andriamanitra Abrahama, ny fiantsonana n'ilay anarana. Dia alefako amin'izay tsikelikely, alefako en général aloha dia hidirako tsikelikely amin'izay. Dia aza matahotra fa hainao amin'izay mamaky an'io rehefa avy eo. Ty izy le zany le teny Azy Vizimrat ya. Ty moa zany ny transliteration amin'izy Azy Vizimrat ya. Ka ity ya ty zany no jerevantsika hoe iza ny tondrony ya ty. Fa ty ya ty zany anaran'ny Andriamanitra Abrahama, satria io nomeny voninahitra zany. Ty ny netsony ty ya ty
ty le nantsony Abrahama zany ty tandemeko atsika eto le tsolo zany a ty le nantsony a de inona famaky an'ity ty le forme hitatsika teo zao tsy tia trasy kely izy a fa atytsika manomboka mamaky teny a de mahazava-be aminareo am'izay izy rehefa avy eo ty le anaran'le Andriamanitra Abrahama zany io Yod C de inona famaky an'io de ny famaky an'io a reo tsika aloha lefa tsika any a inona famaky an'io a reo lefa tsika any satria averytsika tazominy io rehefa avy eo a de averytsika le mandeha inona famaky an'ity a de mamaly an'izay ndray a ny famaky an'ity teny ty a de itikatra ty ny famaky anazy ty ia ty io donge le alaiko sary ndray aloha hoe de averiko aminareo alevako tsikelikely ho de am'izay nareo maraka tsara ity ny famaky anazy a ny famaky an'io de ity io ary tsy hovaina zany ny dikan'izay raha vao mahita le forme Yod C tsika de ia ny famaky anazy ia zay de alefatsika any iny zany a de ho ampianariko anareo zao ny dikan'iny ataoko amin'ny tableau akaiky satria efa ampianariko any nareo de mampianatra andreo za nahitatsika n'ity forme ity de zay vao maky an'le teny anglais rehefa avy eo a satria mamaky an'le teny anglais tsy rehefa avy eo hoe ty ny anarany ty zany a misy Yod de he a de vava de he ohatrany hoe ahoana ny ahafantarako an'io anaran'io ka amaky an'izay tsika avy eo tena anarany izy io de nahita nefa antsika ity forme ity forme ty hitatsika teo ty forme ty hitatsika ty forme ty fa ity forme ty a de vakina hoe ia zay hitatsika teo zao vakina hoe ia ty forme ty zany ia le vao ny vakitsika teo zay satria tsika nahita ty forme ty hoe Yod de he de ny vakina hoe ia io noho izany zany ny famakina an'ity voalohany ty zany ny dikan'izay a eo avakitsika ty voalohany ty hoe Yod C ty de ty zany vakina hoe ia zao ao a de alaitsika sarindray iny aloha ho azy nandray antsoratra hoe ia ny famaky an'io voalohany io satria hitatsika tamin'le forme tao amin'ny dadabe Mose le namaky an'ity forme ty hoe ity forme ty a de ia ny famakina an'ity de mazava zany averitsika fotsiny izy a mba tsisy erreur le teny a ia ny famaky an'io atsisy afaka mamaly an'zany ko hitatsika le hoe ia teo a de ny vakiny dadabe Mose hoe ia le izy de tsy misy olo afaka mamaly an'zany ko tsy marina zany hoe iaratsika ny tateo ely izy ary mbola iverinatsika alaiko sarina iny zany dikan'izay de amprimitsika any a fa vita aloha zany anakiray iny de ia iny a de fa lasany izy iny zay zao lasa iny zay ao andray ny famakina an'le faharoa inona le faharoa kay ty ndray le faharoa ty ny faharoa ty tandemeko ly de aveo vao maky an'le anarana am'izay a ty zao aloha ngamba de vakitsika ia izy my strength amin'ny teny anglisy io zany hoe ia ma force and song ary hirahirako zany and his become my salvation ary izy de lasa famonjena he is my el zany izy no Andriamanitro and I will prepare him an habitation de ary anamboatra fitoeranao anazy a zany hoe ity ia ty zany a no Andriamanitra ny jiosy ia no anarany ito moa sao de tena mazava-be mihitsy izy eto hoe ia io ambony io ia na hoe Yod he ia de io ny Andriamanitra ty ambany ty dikany el de Andriamanitra zany izy my el zany hoe amin'ny jiosy zany a ny Andriamanitra ny jiosy a de antsony amin'ny anarany hoe ia lay Yod sy he mazava-be zay tsisy adina hevitra tsony fa de efa mazava ny teny dadabe Mose hoe ia ny fiantsonan'io de inona indray ny fiantsonan'lay anakiroa farany teo zany ao tsika hiverina indray ary any aloha verina indray tsika amin'ilay ato ihany ka ena am'lay anakiroa farany indray tsika zany ito indray atsika efa nahitan'le forma hoe Yod C saingy ato indray moa nataony hoe Yahweh nefa antsika teo vao nahita mihitsiny hoe ato amin'ity transliteration ty a de tsy Yahweh mihitsy ny na voan'le katolika romane hoe Yahvé ozy ny katolika romane satria ato amin'ny transliteration dia
iavany fiantsonana azy ato zany antsika sarilala izy de misy ndray moa teny hoe iao aho io fa tsy iava zany de vakitsika ndrela izy hoe diso koa zany sary zany fa ny famakinan'io a fihetsika ndray mandely izy bare ny famakinany ty a reo fihetsika alaina sary ndray mandeha fa voakitika izy teo de zao araky nampianariko anareo azy zao oke izy ataotsika ty zao izy a ty zao le soratra zao de ny fandikanan'io zany a ity akaikiny eto ty any ity voalohany ty fa hitatsika fa iaty efa mivakitsika teo ia ny famaky an'io de hoanandray raha famakinany ty faharoa farany ty le ato zany ty faritsatina azy moa gauche vers la droite a de ahoana nyfanoratana an'ty le vava sy vava lavalava ehe ahoana ny famakinan'io de ny famakinan'io zao zareo a de W A H de eo le natonga andolo amy teny hoe oa fa tsy oa famaky an'io fa va mijiosy ny jiosy de mamaky an'io hoe va ohatsy rehefa tsika aloha zay teny zay hoe aiza manamarina fa amy jiosy ny W a de ve ny famakinana azy de andreo ndratsika jery ina moa karazana encyclopédie akaiky amin'ny Wikipédia ny jerevantsika anazy a somary jery taratra an'izay ny atsika zany ndratsika jery kely taratra an'izay sary zay ia moa voatikako sa mbola ao apidikla izy a de ndaotsika jery encyclopédia amin'ny tantaran'izay ina moa hoe vava ny fiantsonan'izy io a de talohan'ny l'an 0 zany ny daty a -200 de namoaka fanambarana ny jiosy maneran-tany tany amtona -200 tany fa ny famakina ny lettre W am'zareo a de tsy W hoe o fa ve ny famakinan'io any am'zareo any ary tsisy afaka iady amiko izy ny tompony teny de tsy anao hafa firenena kory ny andeha maly an'zareo fa adalany zany aty izy koa manana ny cultureny ary manana ny civilisation zay hitatsika eto zany lay vava ty zao lettre vava teo le nresatsika teo hoe vava ny anara izy io amy teny hébreu a efa de mampianatra le teny hébreu de mamay mamaky teny hébreu tsika tany de mahafantatra hoe marina ny teniny Elia ambassadeur-ny Yahosoa fa tena veny fiantsonan'io io zany le vava lettre hébreu izy io atao ambonitsika mahita hoe vakitsika Israël description of date followers pronunciation of moderne standard Israël hébreu zany hoe ty zany ny fanitsina ny teny hébreu zay ny dison'ny olona de nahitsiny zareo zany hoe filazana description zany filazana ny fitenenana mikasika ny prononciation araka ny fantsina moderne standard ny teny hébreu zay prononciation zany izy ty io mazava-be sotra hoe prononciation io raha tsy mety englizy anao de efa nazaveko tany hoe ny fanononana ny teny hébreu a araka ny fanonany hébreu anazy standard mihitsy moa ny filazana azy a Israël hébreu io lettre hébreu zany izy ty Israéli hébreu any hoe teny hébreu zany izy ty a de nanao fanambarana ny hébreu zany fa tsisy afaka iady aminazy fa izy ny manana ny teniny ho ay ohatry anao zao malagasy manana fomba fiteniny eno ka rehefa zareo azy idiranao ny fiteniny mahafantatra ny tokony ataony amin'ny teniny izy ka rehefa izy namoaka etiny fa makinay de tsy idiranao lalina zay mpanazy zay ary zay olona nanaraka an'izany tsy pitenenany zareo zany a ka nandeha mahitsy a tahaka ny Eliatra de miteny hoe zao ny famaky an'io a de tsy manota intsony zay miaraka amy Andriamanitra Abrahama io zay mantsy ny objectif lasa olona tanteraka tsy mety manao ratsy intsony satria mahafantatra le anarana marina rehefa hainao le anarana marina de tena tsy manota intsony nao aorianan'izay eo a le lettre vava de io le soratra vava hitatsika eo a de io le hitatsika fitenena zay vava de fomba fanoratanan'io fanonan'io izy ve azy ny vogue
zany hoe veny famakin'izy io zany ato mantsy ny prononciation to ambony ato hitanao tsy prononciation approximate western european equivalent zany hoe mitovy amin'ny fiteniny européenne ka ny européenne rehefa mety hoe vogue de vogue ny fiantsony anazy c'est un lettre V donc io zany ny fiantsony lettre vavy amin'ny teny hébreu araky nanona ny Abrahama sy Moshe anazy de V ny fiantsony an'le W iny fa tsy WO ohatra ny nataon'ny sasany fa tena V direct mihitsiny raha izay jery encyclopédie anakaiky indray tsika aloha Wikipédia anankiray satria hitantsika isa fa Wikipédia io eo ambony io hébreu alphabet wikipedia.org eo ambony io zo hitantsika tsara wikipedia.org zany zay hébreu alphabet de mazava tsara anao zany fa resaka alphabet tia araka ny alphabet hébreu de jerindray tsika Wikipédia anankiray indray araka an'izay sary zay jerevantsika indray ato ambony ato mbola misy Wikipédia anankiray izy ty koa zany tany amin'ny taonina mbola tany amin'ny moins 200 ihany koa ty ary izy ty izy tena voakan'zareo tao aminatin'ny système photo cananiana phéniciana ramiana ary hébreu zany hoe ity fanononana ny teny hébreu ty zany de avetsika tsara eto alphabet hébreu lay ty araka ny Wikipédia foana iry ambony hoe wikipedia.org eo amban'le hoe Andriamanitra Abraham eo wikipedia.org anitantsika eo zany hoe teny jiosy zany izy ty de l'alphabet hébreu zany tena alphabet consonance zany hoe abjad de ato ambany eto am'izay tsy zany ijery am'izay hoe tany amin'ny taona moins 200 talohan'ny l'an 0 indray niseny izy io eo jerevantsika indray ny fanononana tamin'izany fotoana zany de ahoana ny fanonona ny lettre V de anao jerevantsika ato indray izy ny fanonana ny lettre V zy ry zareo de ty indray le vavy ty io le vava WAW de ahoana ny fanoratana anazy ny fanonana anazy io V mivaravara be mifanonana anazy V de ndao hoe jerevantsika ato ambony ato hoe phonème ny phonème zany de son an'le izy mihitsy atao hoe phonème hoe rehefa miantso an'io no io anao de ohatrany ahoana ny non io de hoe V tena V mihitsy V fa tsy hoe O fa V va zay izay le hoe napetrany ato zany ny phonème an'izy io V mivaravara be io notika fahitanao ndraiky io V io zany fiantsona le vavy io V de io le vava io ny phonème an'izy io zany nany rehefa tononona amin'ny vavasinina eny izy de V ny fanoratana azy araka ny Wikipédia zany hoe tsy misy olona mahazo mamaly tsony fa ny vava de tena V mihitsy ny fiantsonana azy ndao ry ivahinantsika am'izay ary le teny hébreu nefa jerevantsika tany aloha teo zany ivahinantsika am'izay izy satria efa nalaintsika sary le izy de melony akatsika sary anazy de aleo zany anoratra aloha soratako mihitsy le nampianariko anareo teo de fafatsika aloha ty zao de aventsika vaky soratana am'izay izy daoarany ty zao le voalohany yoda de he de ny famaky any ty ozy ny jiosy le voalohany ty zany tia toko eto ambany eto zany ny famaky any ty de ty zany I de ny famaky any ty ahas zay ny famaky an'io toko tsotsotra mihitsy izy donc zany rehefa tambatra le izy de tena soratantsika amin'ny normal de lasa mivadika hoe ya soratantsika eto am'izany hoe ya zany ny famakinan'io ya zay mazava zay io zany ny dadabe Moshe ny antso an'io de tsy azonao lavina fa rehefa mahita ny forme io anao zany de ihany fiantsony dadabe Moshe an'io de itindray tsika ary am'le W aloha ray tsika sary ty aloha de nefa tsika any iny de efa afaka mijery an'iny nareo rehefa avy eo de nefa tsika any iny zany io le iafa tafiditra amoaka sary indray tsika zany lay WAH fa avetsika soratana foana aloha izy efa teo mba ho famarinana amin'ny fampianarana anareo petraka tsy le iode de hea de vava de he ahoana ndray ny fanonana an'ity
de tsika teo nahita tsara fa ny nanonona ny zareo Hébreo anio de nataony hoe WAH zay ny voasoratra atao anatin'ny transliteration. De ny Hébreo nametraka mihitsy ny fanonona nyity ve ty vo hitantsika teo mihitsy ataontsika maintsomaintso tsara mihitsy ity ozy izy ny famakina an'ity dia ve no zany zany rehefa mamaky an'ity zany tsika de lasa hoe VA de A de H zany hoe ny famaky an'ity zany dia va ataontsika normal am'izay satria tsika mamaky de gauche vers la droite normal de va zany dikan'izay va atambatsika am'izay arany satria ny famaky an'ity ozy ny Hébreo va de apitsika an'ity am'izay eo anoloanany ity nefa ny famakina an'ity ozy zareo Hébreo de atao hoe ya grec AH ya de rehefa atambatsika zany ny ya de ny va de io ny mamoaka hoe izy am'izay no avoakany ataontsika mavomavo ya de voalohany zany le eo de c ary va VAH io le yava antonon'ny dadabe Mose yava zay hitatsika zao le fanomana ny 4 lettres hébreu les 4 lettres hébreu zany hoe anarany hébreu zay miteziny anarany Andriamanitra ny Jiosy Abrahama io Andriamanitra Abrahama satria Abrahama nanonona an'io anarany hoe yava io de ny fanonana an'le lettre hoe yod he vava he ozy ny Hébreu de yava ny fanonana an'io de tsy misy hafa firenena mahazo manovany zany satria zareo tompony no miteny an'izay dadabe Abrahama ny antso an'io Mose ny antso an'io de ny anaran'le Andriamanitra manala ny fahotanany Jiosy mahatonga le olona tanteraka ary tsy manota intsony yava no anarany. Ianao zany rehefa teo afaka amin'ny fahotana tsy hanota intsony tsy teo vereny amin'ny fahaverizana mandrakizay de manatona an'io Andriamanitra Abrahama yava io satria sady nantsony Mose io nantsony Abrahama am'izay io no nantsony izy mianaka. Ndao tsika hiverina amin'ilay raitsika sary indray ty raha misy maniry ny fampianarana moa de efa raitsika antsoratra iny efa tsika niany iny zany verina am'izay tsika zany amin'le tena soratra Hébreu ndao ary Exodus chapitre 15 verset 3 Exodus chapitre 15 verset 3 zao ndray moa zany ny fandehan'le teny eto zany ny famakina ty teny Hébreu ty zany io zao le teny Hébreu ty zao le terme hoe yava de jerevantsika inona mivaky n'io teny io yava ish milshama yava shmo de jerevantsika ny dikan'io ato ty moa zany le fandikana teny diso nataon'ny katolika romana nataony hoe Yahweh ny anarany raha tsy existe zay terme zay zay natonga ny hoe efa nesorony zareo anatin'ny baiboly zany terme Yahweh zany satria tsy existe tao zany de zao no teny ato hoe yava izy manana voa adiako amin'ny teny malagasy de hoe yava dia lehilahy ho amin'ny miady mpiady izy zany dikan'izany yava izy his name yava ny anarany to moa zany hoe dika teny diso to ny avy to satria tsy izy ireo dika teny katolika romana reny de tsy raisitsika fa satria nadika avy amin'ny teny katolika romana mandika teny io fa ny original ty ny original teny yava is milchama yava shmo original fa transcription fa transcription mbola tsy complet de zay natonga anazy ny complété ke zao ny tena fiantsonan'io ary zao ny tena anaran'io amin'ny Jiosy de ny dikany shmo anarana zay mahatonga anazy hoe yava is his name dikany name zany anarana zany zany hoe yava no anarana hitareo zao ve na ny katolika romana koa nandiso an'io samy nandiso ny protestanta nanao hoe Jehova katolika romana nanao yave de samy lasa mpanodadao izy rehetra de tsy haiko zany le anareo na mba ina ny antsonareo any samy hoe manontany tena dolo nareo any hoe iza le nantsonareo zay miantso any Andriamanitra Abrahama samy hoe mamadibadika ny boky soratanareo any nareo rehetrarehetra fa ny bokyny Jiosy de milaza sady afa-pahotana sy tsy manota intsony zay miaraka amin'ilay anarana nyteneny dadabe Abrahama sy dadabe Mose ny anarana nyteneny dadabe Abrahama de yava ary ny fiantsonan'ilay ray anaran'le ray amin'ny voalohany hoe yod c de hoe
Ya. Dia zay no mahatonga ny anaran'ny io Andriamanitra Abrahama io hoe Ya Yava. Ary zay niantsoan'izany anarana zany dia lasa tanteraka daholo ary lasa tsy mahay manotana intsony ary zay ny planin'io Andriamanitra io tena izy ho lasa tsy mpanota ny olona, ho lasa tanteraka ny olona, ho lasa olo-marina ilay olona. Tena manana ny fiainana mandrakizay. Anjaranao izay mahaino anary aloha za zao mieritreritra mbola hanompo Andriamanitra tsy izy ve ianao? Mbola hanaraka Andriamanitra diso anarana ve ianao? Zay na tonga nanome an'ilay daty teo. Zay na tonga nanome an'ilay daty teo hoe jereva mizely ianareo izy natsoanareo any. Nanome daty zao ho an'ny Sefer Torah ny Jiosy momba ny Abrahama, momba ny Moshe. Dia nanome daty koa dia samy mandray resona amin'izay satria samy nandiso taona ingeny ireo olombelona rehetra. Nanome daty koa ny bokin'ny Silamo hoe tany amin'ny taona dia Ya Yava. Ary nantsoy ny Isaia io any amin'ny Isaia toko fa misy 24 angambany izy. Isaia 26 mosa 24 tsy tadidiko tsara izy. Isaia hoe natsoy ny Isaia mpaminany mihitsy izy io. Zay vako raha ato ilay izy. Isaia 26:4 ilay izy fa tsy 24:4. Isaia 26:4 mijerevantsika kely bokin'ny Isaia toko fa 9:20 dia voateny ato mihitsy araka ny transliteration sy ny phonème zany mazava azy miaraka amin'ireo. Isaia 26:4 ao amin'ny bokin'ny Sefer Torah ny Jiosy. Sefer Torah ny Jiosy dia vakentsika ety io izy io. Io zany ilay rangotra koa ny Jiosy io io ilay soratra ny Jiosy io fa tsika tsy andany andro rehefa misy dikateny to akaiky ito dia aleo tsika mandika an'ilay dikateny. Abitso va Iava adeyad ki bia Iava. Io izy io fa mitambatra tsara io. Ya Iava. Tena mazava be mihitsy io. Tena ny anaran'ny dada Iava zany dia hoe Ya Iava. Ary tena miaraka tsara izy io. Io raha tsika mahita be ny vandravanao hoe araisiko soratra hoe tena ny fiantsonana azy dia tena atao hoe Ya Iava mihitsy izy. Raha tsika nahita teo nao ke jevantsika tsara ilay soratra io tsika hoe Ya zao ty dia nitohiny ty Ya Iava. Ito ilay soratra ito tasikely fa disitsika lo le to alefa amin'izay ty any iny tafiditra any iny dia ty ilay soratra zao ty io tanareo io io zao le Ya ty ambony ty ambony ty zao le Ya io ampovoany io izy io dia midina tomba satria droite vers la gauche dia ty le toy ty Iava ty ambany ty io zany le Ya Iava fa tena milahatra tsara mihitsy. Dao alaiko sary dia mihinanareo dia hitanareo tsara fa dia hoe tsy hitanainga izy zany dia ndao metsika hoe tena fiantsonana azy mihitsy ny hoe Ya Iava io zay ty zao le Ya ty io le Ya dia ty nitoy rehefa avy eo io nitoy Ya Iava zay. Dia hitanareo tsara fa tena anarana fety dia izany anarana zany no antsoina hoe Ya Iava. Andriamanitra Abrahama io zany rehefa tsy niantso an'izay ianao dia diso io Andriamanitra anao io. Niantso Andriamanitra tsy izy ianao ary voafitaka ny tena izy dia ifitiavana moa ny Elia niantso atsika sady misintona atsika hiaino hoe jereva Andriamanitra Abrahama io fa io le tena mpamonjy io. Dia ho jerevantsika amin'izay hoe rehefa niantso an'io ary dadabe Abrahama sy dadabe Moshe tany amin'ny taona 1000 tany hoany mahery tany tsisy talohany. Ny bokin'ny Silamo zao tateoriana plus 600 taty taoriana elabe zany tena taoriana elabe. Fa ny bokin'ny Jiosy Sefer Torah kosa tany amin'ny taona -1500 -1800 tany hoany zay zany nitraneny indrindra ka raha izay nitraneny indrindra lazaiko anao zany tsy azo toy hoe dia ny manaraka izy somary kalika kely
atao amin'ny aiza moa zany Genesis 21-23 oke tsika jeren'izay Genesis 21-23 zay Genesis 21-23 na hoe Bereshit moa zany filaza azy atao amin'ny Genesis 21-23 mbola toy ny teny teo apiko zany le izy Genesis 21-23 hitatsika ato fa tena niantsonarany Andriamanitra mihitsy izy amin'ny anarana hoe Yahva fa tsy 23 ny 33 ngaman'izay 33 iaty izy ty tendray le rangotra koa ty dia io anaran'ilay Andriamanitra Abrahama zao io mipetaka eo ampovoany io le Yod he Vav he io le alphabet hébreu Yahva zany anaran'izy io dia hitatsika tsara hoe ao amin'ny Genesis 21-33 dia mbola miteny mihitsy hoe Bereshit Vahita Eshel Biver Shava Vaikrasham Bshem Yahva mihitsy hoe Abrahama dia tena niantso toko sy andiny telo zao nomeko anareo teo atao amin'ny Genesis 12 dia Genesis 13 dia tena hoe Genesis 21-33 ny farany hoe tena niantso an'io Andriamanitra io izy tamin'ny anarana hoe Yahva ny Andriamanitra i Abrahama zany zay tany amin'ny taona 1900 sy Mose tany taona 1200-1300 tamin'any dia tsy izy anaran'le Andriamanitra ny fa Yahva rehefa tsy izay zany dia tena diso ianao ary manekenao diso satria manino famonjeny ty fitiavana anao vonjena ty tsy resak'inona fa hoe andao vonjena ny fanahinao rehefa teo vonjena zany ny fanahinao dia maiza menao zay rehefa tsy teo vonjena ny fanahinao dia aza rina dia vita fa ho an'izay olona mitady famonjena maiza meno ny tenin'ny Elia fa famonjena nataon'ny Elia anavotra anao nijery ntsika manaraka zany hoe dia inona ny toy izay satria rehefa ohatra anao zany ka manaraka an'izay teny Andriamanitra Abrahama zay dia nakaiza io Abrahama io no niresaka rehefa avy io Andriamanitra Abrahama io niresaka anakaiza izy io ary aiza ny teny enona farany iza ny tokony enona amin'ny farany zany ho resantsika indray zay manomboka amin'ny fampianarana manaraka zay efa tsy hoeninareo mety rapitso mety afaka pitso fa teo zany dia fandeha dia enotsika indray ny toy ny hoe nakaiza izay dadabe Andriamanitra dadabe Abrahama zay nakaiza iza no mitondra n'izay mbola famarinana zay aiza io Andriamanitra io zany niaraka amin'ny iza io Andriamanitra Abrahama io dia tsika moa fa niaraka tamin'ny Mose dia ahoana zany ny toyny raha mizao vanantsika zao aiza no ahitana io Andriamanitra Abrahama io dia valiny miaraka amin'ny Elia izy am'izao dia zay zao toriko aminareo zao fa mandra-pahatonga ty amiko aty ho jerevantsika mihitsy ny famarinana ho alefantsika tsikekely fa tandroantsika zao mahita tsara mihitsy hoe i Abrahama dia manana le Andriamanitra ntsona mianarana hoe Yahva ary zay koa Mose Yahva atao Mose moa nafatany hoe Yahva fa atao amin'ny Abrahama mbola Yahva ny etsony anazy fa atao Mose vao nataony hoe Yahva ary ny mpaminany ny antso hoe Yahva zay vao tena mazava tsara zany sary ka mirary soatsika rehetra samotainao soary samby arafaly dolo hoe fantatsika rehetra maneran-tany aty famonjena maneran-tany zao alefa ny Elia zao mamonjy ny rehetrarehetra na Israeliany ianao na Araba ianao na Anglisy ianao na Vietnamiany ianao na Sinoa ianao na Amerikany ianao na Afrikany ianao ho an'ny rehetra ny famonjena Elia tonga amonjy Elia tonga navitra Elia tonga hitondra ny famonjena ho an'izay maniry ny hovonjena ary tsy anaiky tsony ho vonony devoly fa mba ho avitra amin'izay aza matahotra tonga ny famonjena atsika tsy misy tokony atahorana tsony fa velona zany Andriamanitra mahery Yahva zany ary zany ny maniraka ny Elia ankehitriny misolo tena azy mivantana Elia ankehitriny tongava ianatona ny dada Yahva ho famonjena ho anao zay ny tenin'ny Elia ary voninahitra ho any dada malay Yahva voninahitra ho any koa an'ilay mpaminany faran'izay ny rany ho resantsika mihitsy ny momba ny mpaminany farany io ary ny mpaminany faran'izay ny rany io dada malala Yahva io ianarany dia Yahosoa ary ho jerevantsika mihitsy ny hoe iza io Yahosoa io ho tonga any mantsitsika ahoana ny teny nambaran'io dada Yahva io inona ny tenen'io Andriamanitra Abrahama io ho jerevantsika dia satria ny tanjona ho afaka amin'ny fahotana ary ho tsy manota intsony
ary ny olona hitanao mitoreto Elia, lay olona tsy manoteny tso eto ambony tany, ary lay olona tanteraka noho ny amin'ny fiarahany amin'ny dada Maria Yava, andao hiaraka amin'ny Elia ianao. Voninahitra ao an dada Maria Yava, ariva afakitsika. Sotra betsaka dada Maria Yava, noho ny amin'ny teny izy nomenao, fa ny teny nomenao tena fitiavana ary famonjena, mampisaintsaina ny olona rehetra eto ambony tany hoe ho aiza ianao. Elia mangataka dada Maria Yava, aza vela vonoany dia volontsony ny olona fa ampy izay. Be izay efa maty leona tsipondreo any amin'ny elo any izay. Vonjeo ny olona dada Maria Yava, izany ny angatany Elia amina, hamonjy ny olona ary hanavitra ny olona, ary iaino ny tenin'ilay mpamina ny farany, izay mbola ho azy avy hatramin'ny Tsipiriany mihitsy, ny hatsarany izany mpamina ny farany izany. Yahoshua manaraka. Dada Maria Yava maneho ny voninay tao sy ny herinao, amin'ny anaran'ny Yahoshua. Halleluja, amen. Dia mirary soantsika rehetra samotainao soa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana amin'ny manaraka indray, veloma tomboka.